Rehavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Saino ny zavatra any ambony. Saino ny zavatra any ambony. Ao amin'ny Kolosianina 4 andininy voalohany hatramin'ny andininy 11 dia miresaka amintsika manao hoe saino ny zavatra any ambony. I Jesosy Kristy ilay niakatra any an-danitra, any amin'ny fitoerany lanitra, any amin'ny tontolon'Andriamanitra, izy no itaoman'ny apôstôly Paoly antsika rehetra hisaina ny zavatra any ambony, izany hoe hiala sy hamela ny zavatry ny tany, fa hihevitra kosa ny zavatry ny lanitra any amin'ny tontolon'Andriamanitra. Ny zavatry ny tany dia momba ny fahafatesana, momba ny nofo, momba ny izao tontolo izao ka tsy ahitantsika n'Andriamanitra ary tsy mahatsara antsika raha teo koa aza. Dia tao isika hiara-hiakatra amin'ny Jesosy Kristy ilay nakarina ho any an-danitra ka hanana toe-po, toe-panahy, toe-pitondran-tena tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mba hahatongavan'izany dia ny apôstôly Paoly no miteny ho an'ny fiangonana tany Kolosia mba hahatonga azy ireo hamono ny momba ny tena, hanaiky hiara-maty amin'ny Kristy koa mba hiara-manamboninaitra aminy. Ekena ny andalo fahafatesana mba ho amin'ny fitsanganana vaovao indray. Tsy maintsy mizotra amin'izany lalana izany isika vao tonga any amin'ny lalana hitondran'Andriamanitra antsika, ilay fiainana any ambony. Ny fiainana any ambony dia tenenina fa fiainana vaovao ho an'ny mpino kristianina izany, fiainana izay anadinoana ny lasa rehetra, tsy tsonjovana ny fahiny na hiventesana ny efa vita, fa hibanjinana ny ho avy mamiratra rehetra kosa. Amin'izany ho avy feno fiainana vaovao izany dia ambara fa tontolo vaovao, lavitry ny fahalovana, lavitry ny faharatsiana, lavitry ny fahafatesana sy ny fahotana samihafa no iainan'ny mpino. Ao anatin'izany dia ambara fa fiarahamonina vaovao, fiarahamoniny lanitra na ny fiarahamoniny any ambony no miara-maina ao anatiny. Hoy voalaza ny Kolosianina 4:11 manao hoe amin'izany tontolon'ny lanitra izany, amin'izany tontolony any ambony izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora sy tsy voafora, na barbarianina sy skitanina, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny Kristy. Rehavako malala ao amin'ny tompo. Tao amin'ny soratra masina isika anana fiainana vaovao ao amin'Andriamanitra. Ny lalana izorantsika ho any amin'io tontolo ambony io arak'izany dia ny fandalovana ao amin'ny Jesosy Kristy, ilay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty rahateo. Tao isika handalo ao amin'ny Kristy izay efa nandany tenany, ka ahafahana manadino ny momba antsika rehetra ihany koa, hibanjinana ny tontolo vaovao n'Andriamanitra. Tao isika
tsy hihevitra ny momba antsika fa nasongadina ny momba an'Andriamanitra. Ao amin'i Jesosy Kristy arak'izany ny lalana, ka zay rehetra te ho any amin'ilay fisainana ny zavatra any ambony, any amin'ny tontolon'Andriamanitra, dia tsy maintsy mandala ao amin'ny Kristy, tsy maintsy manaiky miara-maty ao amin'ny Kristy, tsy maintsy mamono ny fahotany ao amin'ny Kristy. Arak'izay efa tenenin'ny apôstôly Paoly ihany manao hoe fa izay ihany Kristy Jesosy dia tsy maintsy manombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Mazava arak'izany fa Jesosy Kristy no lalana andehanana any ambony, any amin'ilay tontolon'Andriamanitra, any amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy no ho aton'ny nofo rehetra, ireo manana ny lasany sy ny fahininy rehetra, ireo izay mbola nitoetra tety an-tany, ireo izay manana ny tontolo nahazatra azy nandritra ny fotoana lasa rehetra, ireo mbola niaina tamin'ny nofo sy arak'ireto toetra tany saina rehetra ireto, dia antsoina hitondra izany ao amin'ny Kristy, ilay Kristy mpanafaka, ilay Kristy mpamela heloka, eny Kristy ilay mpamonjy izao tontolo izao. Ety am-pamaranana ary havako no ilazana fa tsy miankina aminao, tsy miankina amin'ny fahotanao ny famelan'Andriamanitra ny heloka, tsy miankina amin'ny hadiriny izay mety ho fahadisoana ny famonjena azon'ny olona, fa miankina amin'Andriamanitra. Nen'Andriamanitra efa nisafidy hamonjy izao tontolo izao izy, efa nisafidy hamonjy anao izy na toy inona mety ho fahotanao. Anjaranao no manaiky hitodika aminy, hitondra izay rehetra mety ho fahalemena ao aminy, dia hoentin'Andriamanitra amin'ny tontolo vaovao, any amin'ny tontolo lanitra, ny tontolon'Andriamanitra ianao. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra ray eo amin'i Jesosy Kristy zokinay eo, misaotra anao manokana izay ny amin'ny famonjena nataonao an'izao tontolo izao, izay anekenao hanalanay eo amin'ny tontolo nahazatra anay sy ny tontolo fahamaizinana misy anay, amin'ny tontolon'ny tany ety ambany, afindranao amin'ny tontolo lanitra any ambony any aminao, tontolon'Andriamanitra feno fahamasinana sy fahazavana, iainanay koa amin'ny fahamasinanao, isantaranay ny fiainan-danitra dia ny ankehitriny sahady. Misaotra Tompo. Ankehitriny izay mivavaka ho an'ireo rehetra mbola feheziny fahotana amin'ny endriny maro samihafa, ireo rehetra izay mbola gejain'ny Satana amin'ny tontolo ety ambany ka tsy mahita ny lalana izorana, ho an'ireo rehetra izay mbola voafatotry ny fahazarany ratsy amin'ny endriny maro samihafa, ireo rehetra izay mbola mitoetra amin'ny nofo sy ny maha-olombelona ka tsy mahita ny zavatra ao Andriamanitra, manadino ny fiainana amin'Andriamanitra. Tompo, amin'ireo fo re izy ireny, avelao heloka re izy ka tao amin'ny fony, ka sy ny fony hibebaka sy hitodika aminao marina. Ao aminao no misy fiainana sy fahazavana, ao aminao no misy fahamasinana. Dia ataonay izany vavaka izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay. Amen.